Dia mampalahelo ny zavatra nitranga ny kararana ny faty ny jininika ny raha tetsy amin'ny diky sy teny Mahitsy. Mampalahelo satria tsy fitandremana ny fisetrasetrahana ny fandehanana mafy tondrotsika meloitsika mpamon'olona ny mpamily taxi be mpamon'olona fantatrareo ve ny fahoriana mahazo ny ray aman-dreny anjato ny maro ny tonga tetsy amin'ny ambodivoakely tetsy amin'ny la pépinière maly voton-drano maso alahelo tsy nampozina ny zavatra nitranga tsy tsapanareo mpamily taxi be ve zany miangavy anareo zahay hitandrina ary miangavy anareo zahay mba tsy hanao mihoatra zao itsony miangavy ny rehetra ihany koa andrainy andraiky ny ao anatin'ny taxi be rehetrarehetra raiso ny laharana torio rehefa mandeha mafy tsy azo resahana fa milalao aim-bahoaka. Tokolasy tongovavy natokatsika izao sehatra izao iresantsika manokana an'izany zavatra fahoriana tsy roa matany izay miatra amin'ny zanaky ny malagasy zany koa hitondra fanio-kevitra isika atao ahoana izao zavatra mitranga noho ny tsy fitandremana izao. Tapany voalohany zay. Ny tapany faharoa isika vao iresaka mahakasika ny raharaha ny amin'ny hoe ahoana ity raharaham-pirenena ity sy ny mahakasika ny hoe ahoana ity zavatra mifamaofao be ity amin'ny raharahany voalohany volana May rahampitso amin'ny fetin'ny asa satria misy zavatra mifamaofao be zany amin'izao fotoana izao ary tena misy fampiasana vola be ihany koa any ambadiky zany rehetrarehetra zany entina namatsamahana ireto mpiasa malagasy mitaky ny zo sy ny anjarany ary indrindraindrindra ny zony amin'ny mampiasa azy. Koa dia ampalanjana ampitoniana no iandrasana antsika mpiaino marina fa mety ho tsy nahazatra antsika zany fa androany isika nanokatra n'izao onjam-peo zao mba ahafahantsika mitondra fanio-kevitra mahakasika an'izany. Ka ny tapany voalohany iresantsika hoa ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga inona mba hevitrintsika manoloana an'ireto mpanao fitaterana tsy misy fitandremana manao vavabe rehefa mba tenenina ireto. Ka dia ampalanjana ampitoniana nitondrantsika an'izay amin'ny tapany faharoantsika vao miresaka ny raharaham-pirenena. Eny tompo amin'ny mary miaraba anjaradera dia miaraba ny teny marina misy miteneninao fa ny olona namirety taxi be reto tena marina ny teneninao ary ny tompony izy io azoko ambony any amin'ny fitantanam-panjakana akoatra ny sasany fa ity rehetrarehetra fa izay tena vao misy fotsy ataon'ilay sofera na le sofera dia tonga zareo no miditra atrety anankiray izay mitily faty te anan'izany fa tonga dia vavabe ny azonao raha vao misaka teneninao zareo metany fiara moa dia efa tsy fatsatra intsony fa misy raha mangozozo dia misy olon'ity sprintera tia izay tomobile matanjaka be mihitsy raha fijeriko anazy matanjaka be dia misetrasetra le sofera ao anatin'io tsy mandrara mihitsy dia mitera-doza io no rehefa manenjiky zareo ohatra zao za mitondra mpianatra zany mbe mbola nietseriny inge dia atsery re mpianatra dia mbola andehanao kosafa ty anvily andraiky misy rangan'ireo mampiaseny tena tapaka hoe raha 200 000 izy nde setrisetraka zareo dia manenjika 400 ho anazy dia manao tsy fanoheran'ny lalana io ny fomba azahoana permis tsy fantatry momba an'iny fa angamba etony tsy tena tsy ampy foana le hoe misy sady mitafoera fa tokony misy fepetra fanampy fangasiny fanjakana hoe zay manao foto ohatran'io arakaraky ny adalanina dia retirena amin'ny permis le olana matetika manko hoe karazana fiara misy olona fa tsy izay tsy le fiara io manao ny atsima fa le mpitondra dia tokony permis le chauffeur io solona aminy ohatra hoe misy volana dia miakatra volana ry azo atao hoe miala mandrapahafaty mihitsy ilay permis tsy mahasoa zany tsy mahavitondra to mba hoanatra hoanitra ary mba lekôla dia tena za to ata trano dia hoe amin'ny herinandro lay zazakely zay koa lefa manao fikisao fa ny anaty tsy avelako mandeha tamin'ny lekôla tsy avelako mandeha satria tsy azo mihitsy hoe inona ny tiany lekôla atao zaza
zazakely rintaona ve rangano mitina mamitso iny nafaka ve zazakely ihany nitera-toza fotsiny ihany na fitandremana an'le zaza manahirana ianao ray aman-dreny lasa mitondra zanako mitondra zaza roa mbola sahirana ny lohanao lasa business fotsiny ihany no atao hitondrana mpianatra voyage d'étude tondrana mpianatra amin'ny education izay ka mianatra efa any amin'ny lycée vao eritreretina fanaovana voyage d'étude zany fa inonakay miainona tsy de pp hoentina manao voyage d'étude any Sirabe de anao rapport de voyage d'étude ve reny mpianatra reny miariany université aza mbola sahirana de raha ohatra zany business fotsiny ataon'le école reto de anao ray aman-dreny ny sahirana ka tsy voatandrina le mpianatra tsy voafeny tobila tinana mpianatra zay ngamba ny amara anazy fa de miara-mombona alahelo amin'ireo ray aman-dreny namoy zanaka ia misotranao ary zay matsy le ndresantsika teo hoe tena buzina fotsiny ty zavatra anaovana voyage d'étude ty fa tena tsy fantatra ny antony mazava anaovana an'ilay izy fa de tena fitadiavam-bolona ho an'ilay sekoly lay izy sekoly moa mitsangatsangana arak'izay hitsanganany fotsiny eny tompoko tapaka ia ho an'ny mpiantsetra manaraka reo amin'ny RTL ao amin'ny RTL afaka miteny ianao a oui Mr Michel manao any ianao miraba tompoko de manao mpiaigny ko tompoko le izy tena marina nge tsy amin'ny tapamakany ambotraraby iny ihany makany vato iny ihany fa makaty aminay ty avaradranao ty tena mialatsiny aminao fa teneniko aminao mitsy tenendenao fa tenen'le transport mirindra teo le mba atao hoe fitaratra fa zao fa voazan'le izy le chauffeur mieritreto izy misy patron miaro de ohatran'izany le sotraté vao tsisy tavabolana zay ny chauffeur koa de ohatran'izay ny nazo azy mety rano mety lavany ambony teny de izy lesy le gendarme kady lalana hono ny tompony de izy reny no tavatava tampo ka eo le mahatembartante iny hoe ahoana dolo tompo afaizy adolo nahazomy zalahandreo zavatra zao mila atao enquête zany zavatra zany ary ny tena anankiray de zao le olona ty aminay aty zany manana ohatrany hoe le mpanampy atrano de rehefa monoko ame lehibe iny de manao manamolo le patron de mividy bus de le mpanampy atrano natao le chauffeur de avy eo le chauffeur rehefa kelikely rey de manao ese manao accident iny de atao chauffeur zay foana izy io Mr Michel fa za mangavy mitsy ny tokony mandraikitra voalohany amin'izany rehetra zany hoe tena tokony misy assainissement ngeza be le CIR rehetra nge tsy ratsy fa tokony avoziny tokony atsarainy sora tompoko ia tokony ho fepetra ho raisina tokony farafakely ny folo taona mitondrana fiara vao manao mpitondra ny olona manao transport en commun miaraba tompoko allo eny tompoko miaraba mpanajana Michel Randier iny ka tena torotoro foa amin'ny mareniny teraka zao ny zavatra mitrangy eto amin'ity firenetsika ity voalohany indrindra aloha de mitondra fiononana sy mitondra mbavaka tanteraka ho an'ireo fianakavian'ireo manana maty amin'ny accident anankiroa mitranga omaly io indrindra ho an'ireo mpiaratra kely izay tokony ho avin'ny firenena tena malahelo makahery ary tena tondra mbavaka makahery anareo ray aman-dreny sy fianakaviana rehetrarehetra niaran'izao von'izao tsarovy fa fahoriana sy ny varavarana voana ny anareo fa ny fahoriana iarahantsika malagasy mizaka impikalaelo aminareo zay manarak'izany tena tokony andraisana fepetra entitra ny mpitatitra sy ny mpanampy ny mpitarika rehetra eto amin'ity firenetsika ity tena efa tongatra ty amin'ny faratakiny sy ny farany ambany tsy fanarahan-dalàna fanaovana tsinitsinina ny aina tena efa tena tsy fantatra tsony hoe mbola malagasy ve tsika mbola misy saina sy fo mitety ve tsika malagasy fa tena ontsy tena malahelo ka amiko tena tokony asina national mihitsy angamba fisaonana mahakasika azo zavatra mitrango zao fa tena efa lako losy lehibe ampanemon'Andriamanitra ao antsika vahoaka malagasy zao fotsika amin'ny fiainantsika fotsika amin'ny fiainan'ny taranaka noho ny zavatra kely fotsiny tena tsony Michel fa rehefa zay maneho hevitra fa ny angatahana de ho fampiononana tsika rehetrarehetra indrindra fa ireo fianakavian'ny maty any fiafaran'ny fandarana tompo mba miangaja le fasy le irany antso anao anandravoangy fivavana angamba izay antso anao mahereza tompo ampifity ngambany zay ka iany ary ho an'ny mpiantsehatra manaraka ary rehefatsika izay rehefa ao anelanelany ny fotoana andraisantsika ny antso manaraka rehefa avy eo amin'ny resaka mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny dia izay no rehefatsika eo atsefatsefany miaraba ho an'ny mpiantsehatra manaraka ary eny tompoko ia maheno zay momba ny resaka accident io raha mba henonareo ihany koa fa vo
amin'ny makanisiny misy sprinter mivaky ihany koa lalana entre pitapafika Fianarivy taxi be ihany koa io misy fianakaviana zany anisan'ny tao anatin'izy io maly maraina moa zany raha mahita maly arivo reny misy io ny zavatra tiako tenenina zany ao anatin'izy de hoe fandraisana andraikitra voalohany indrindra aloha ho an'ny tsirairay indrindra indrindra ho an'ny chauffeur ny faharoa ho an'ny mpitandro amin'ny filaminana ny fahatelo ho an'ny visite technique io zany resaka visite technique resaka kolokolo io ny tena fosotra resaka permis any amin'ny faritany io ny tena fosotra tokony zany misy fanadidina lalina mihitsy na ohatrany ohatrany hoe mibedy fitaovam-bedina ohatrany de misy akely de moralité mihitsy manomboka hoe mifakana permis zany hoe manahoana marina moa manontany an'ity olona aka an'ity fahasongalana mamelika ara-pidiky any zavatra any zany tokony hotakiana an'izay manomboka ny zavatra tiana hotsindrina zany ao anatin'izy de hoe ino tsika nge zao raha fa mandray fepetra indray koa ny amin'izany de risoriso indray ny atsitrika zany misy faly indray zao any hoe retiré dolo ny permis andreo de aloha indray zay makaty amiko de mandoa an'ity de lasa fitadiavam-bola business manaraka koa zay koa nge le olana eto amintsika mantsy zay olana ny eto amintsika zany olana de vala de olana eny tompoko miaraba ho an'ny mpiantsehatra manaraka azy ny atsika ny olana de vala de olana ihany ny toyany amin'ny iny zany tapaka tellement ya afaka miverina miantso ianao rehefa aveo ihany koa tsika rehetra zay ny antso teo afaka miverina ihany raha ohatra ka iresaka mahakasika ny fiainam-pirenena fa mbola mahakasika an'ilay raha famonon'olona nataony ny mpamily taxi be zany aloha zao